Raha topoko lafinaritra topoko vavy tafaraka aminao amity takarivany sabotsy mafinaritra ity manasana ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany fivoahan'ireo anaran'ireo mpikambana mandravitra ny CES vaovao eo ihany koa ny akon'ny filan-kevitry ny ministra izay nitanterahana tamin'ny andron'ny omaly ary ny tontolon'ny fanabeazana dia ny fiatrehana na ihany koa ny fanomanana ny fiatrehana ny baccalauréat teknika anomboka ny alatsinainy ho avy zao ny tontolo politika aloha sy ny fiomanana ao anatin'ny fifidianana tao anatin'ny didim-panjakana no namoahana ny anaran'ireo mpikambana vaovao andrafitra ny Fitsarana Manokana misahana Fifidianana na ny CES 7 no fantatra fa anarana izay tokony Nivoaka saingy ny 12 ihany aloha hatreto ny fantatra ny akon'izay. Tsy nanolotra solitena avy amin'ny CES vaovao ny Ankolafy Safelbert raha toka samy nanome anarana avokoa ny mpanao sininy sorodalana sivy hafa. Mpitsara valo ary mpisolo vava iray ny solitena no tendren'ny mpanao sininy sorodalana ao anatin'ny CES ka itoy izao manaraka izao. Raha Dirson Arsène ho an'ny Ankolafy Ravalomanana, raha Siverson Félicien solitena ny TGV, raha Matou Pelermanana Augustine Élisée no solitena ny HPM, raha Matou Ranampy Marie Giselle ho an'ny UDRC, Befourouac William an'ny MDM, raha Mangasson Jean-Marie ho an'ny Arema, raha Zafindrambe Joshua Jean Clément ho an'ny Lesas, Randriantso Mongo Wetune Serge Luki ho an'ny Monima ary Maître Anjarary Sonken no solitena ny Escopole. Raha Harinarivo Nirina Alson mpampianatra mpikaroka kosa no notendren'ny Copres avy amin'ny Université ny Madagasikara. Ho an'ny administrateur civil dia mahazaka Clermont Gervais no nofidiana ho solitenan'izy ireo anatin'ny CES. Ny mpitsara Rakotondrabao Andria tsy afa diotone kosa no solitena ny fitsarana avy momba lalampanorenana HCC. Ho an'ny mpitsara dia toy izao manaraka izao ny solitena enina voafito mpitsara namany ho mpikambana ao anatin'ny CES vaovao. Ramatoa Rahelmanantso Rondro Lucette, Andria Mampiandra Mamjon, Rabarso Andria Naine, Rasolonandrasana Georges Merlin, Imbik Erlaz, Rakotsa François. Ny mpikambana ao amin'ny CES vaovao izay tsy maintsy anao fiandrianana tsiwela ary tsy maintsy ihany koa hifidy izay filohany. Filoha izay araka ny lalàna 3 tsipika aotra valo nivoaka ny voalohany volana aogositra 13 fa tsy maintsy mpitsara sokajy voalohany. Ankoatr'izay anisan'ny asandrasana amin'ny CES vaovao ihany koa ny famoahana lisitra vaovao ny kandida hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena.